Azo atao tsara ny manamboatra ireo lalana simba eto Antananarivo renivohitra amin'ny vidiny tsy lafo kanefa tsara kalitao. Misy ny orinasa malagasy manana traikefa efa 10 taonany mahavita tsara ny asa, na io atao rarivato na io atao tara arakaraka ny toetr'ilay arabe sy ny toerana misy azy dia azo tanterahana tsara, hoy ny kandida ho ben'ny tanàna Tahina Razafinjoelina, izay tonga teny amin'ny Vatobe 17 hektara ny alakamisy alina teo, niaraka tamin'ny teknisiana sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy nijery ny zava-misy mahakasika ny lalan-dratsy eny. Nojerena hoe aiza no simba, natao ny fandrefesana sy ny tombatombana ara-teknika. Tsy mampanantena tsy misy isika fa rehefa zavatra no tenenina dia atao, hoy Tahina Razafinjoelina. Ny antony dinany ety tsy hoe rehefa tonga masahirina dia tonga ety, fa nitentsika tamin'ny fandarina farany hoe misy vidiny mora dia mora, efa horay ampahadiminy ny zavatra alohan'ny commune, zavatra alohan'ny firenentsika mihitsy amin'ny fanamboaran-dalana. Dia tonga ety tsika andrefy aloha, tonga ety tsika hijery ny assainissement, ny fandehanan'ny rano rehetra amin'ny sisiny. Tonga ety tsika hanapirofo fa tsy lafo be, fa ho hitantsika eo ny vidiny fa mety horay ampahafolony amin'ny volalany amin'ny fandaniana misy amin'izao amin'ny fanamboaran-dalana. Dia ho avoakantsika eo ny devis moa zany ny filaza azy, dia ho hitantsika hoe marina tokoa ve satria isaorantsika ny orinasa izay manana maha izy azy, efa 10 taona izy no mpanao lalana, ary vonona izy nanome an'ireny vidiny ireny hoe 5,000 ariary ny metatra tora-droa amin'ny rarivato ary 7,000 ariary metatra tora-droa amin'ny tara. Dia efa nanao etude teto izao dia rarivato angamba ny tsaratsara kokoa, dia ho avoakantsika eto izany ary ho apetraka amin'ny rapitsona ohatr'izay ny fangatahana eny anivon'ny manam-pahefana hoe avelao ho amboarintsika ilay lalana amin'ny vidiny tena izy, satria ny navoantsika hatramin'izay dia mampanantena nefa tsy mahavita. Eto zany tsika hiteny hoe mampanantena sady ahavita amin'ilay vidiny, dia alao hitampoko hitam-pirenena hoe vita amin'ny vidiny mora ary tsy tokony hisy lavaka mihitsy Antananarivo eto satria vidiny mora dia mora no avoakantsika amin'ity. Reo ny orinasa dia ho hitantsika fa tombana avy amina orinasa manana 10 taona amin'ny fanamboaran-dalana, ary raha miresaka kalitao tsika dia izay mihitsy koa ny dinany tety satria manana fahaizana manokana izy amin'ny resaka kalitao raha resaka lalana. Nampatsiahy Ajo Andrianarivelo izay efa praiminisitra lefitra teo aloha sy ny tanàndraikitra maro, efa be ny tanàna ihany koa fa tena anjara asan'ny komuna mihitsy ny kojakoja sy manamboatra ny lalana ao aminy. Misy ny teti-bola fa fanjakana fohy be tokony omenan'ny komuna amin'izany hoy izy. Tena asan'ny be ny tanànany zao ataony zao hoe raha anatin'ny lalana feny fanamboaran-dalana eto Madagasikara dia ny tokony ho izy tokony misy vola natokana hanamboarana ny lalana ny amin'ny commune eran'ny Madagasikara rehetrarehetra. Raha izay nitatana ny ministera dia nanome zay tamin'izany vola 1 milliard d'ariary mena ny tatan'ny commune urbaine Antananarivo hanamboarana ny lalana eto Antananarivo, satria tsy asan'ny ministera, tsy asan'ny filoham-pirenena no manao an'izao lalana izao, fa asan'ny be ny tanàna, fa ny didin'ny fanjakana dia manome ny moyen rehetrarehetra ahafahan'ny be ny tanàna manao an'izay asa izay. Ry za tsy mino fa isy filoham-pirenena na praiminisitra hidiny ety amin'izao asa izao, dia mahafinaritra mahita hoe tonga dia efa fantatry ny kandida hoe inona zany andraikitra ny be ny tanàna zany ary inona ny asa tokony ho ataony, dia manaitra ny fanjakana ihany koa hoe omeo ny fahefana sy indrindraindrindra ny fitaovana ahafahan'ny be ny tanàna miasa, satria izy ny be ny tanàna eo amin'ilay tanàna anankiray. Ary mino fa amin'ny traikefa ananany sy ny teknisianina be da be malagasy ireo mahavita tsara mahafehy an'izao ny olan'ny lalana zany raha eto Madagasikara, fa omena azy ve ary zay ny tovizana hevitra izay resaka tsinjaram-pahefana zay, omena azy hoe ilay fahefana anatanterahana azy. Dia zaho manokana dia faly mahita hoe tsapany ary tsapany kandida zay toananay hoe inona zany ataonao asan'ny be ny tanàna zany dia ny mbola zao manomboka izao.